Faly miarabantsika rehetra indray a tonga soa eto mifandarana taka mazatra dia mandray vahiny anankiray mifandarantsika androany a dia Mme Lucette BOTRALAHY miarabanao. Miarabantsika dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana koa amin'ity arivo ity. Fanontaniana Lucette hoe nisy teny Jesosy zay manao hoe ety amin'izao tontolo izao a no ahitanareo fahoriana nefa mahatokio izy a fa zaho efa naharesy izao tontolo izao ohatry ny ahoana ny fomba niainanao an'izay teny izay. Ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana fa za efa naharesy an'izao tontolo izao. Tena marina ny tenin'ny Tompo. Za aloha zany a dia efa manana finoana fa zanak'Andriamanitra. Nefa ao anatin'izay hoe mahazanak'Andriamanitra izay a ny tena tian'Andriamanitra tafiditra ao anatin'ny saintsika dia hoe zanaka mpandovintsika, mpandova an'ilay fiainana mandrakizay. Tsy fiainana mandrakizay mahafinaritra ihany fa ny ety an-tany a dia efa tanàn'Andriamanitra. Ao anatin'izay hoe zanak'izay zany tsika nefa dia tezaina. Ary tao anatin'izay fitezaina izay a no hijoroako vavolombelona aminareo hoe tena resin'i Jesosy tokoa ny zavatra rehetrarehetra. Tamin'ny taona 9 mbola 9 taona ny zanako tamin'izay. Dia tampotampoka ho azy teo tsy tadidiko akory hoe inona ny antony a dia nisy ny vonto tao amin'ny nonoko, tena ny vonto efa mipoitra tetỳ ivelany, ny vonto anankitelo. Dia za zany a natahotra dia tsy samy resaka amin'ny vadiko mihitsy a fa rehefa mijery an'ny zanako a dia malahelo hoe Jesosy any zanako zany a dia tsy anana mama dia ho faty avy Jesosy. Fa nisy fotoana anankiray hoe za tsy manaiky an'izany satria ho ianao efa niteny a fa efa nentinao daholo ny rofinay sy ny aretinay rehetra dia hainao manasitrana an'io. Dia indray mandeha nipasoko ny akanjo zanako maraina dia latsaka ny ramasoko dia hita ny vadiko hoe fina mampitomany ianao dia tsy maintsy niteneniko taminy hoe misy mivonto be ho ato amin'ny nonoko ato. Teo ny eo ihany izy dia niantso an'i dadany maleo satria dokotera amin'ny eran dia dada zany a no niteny hoe rapitso maraina amin'ny fito maraina tsy maintsy tonga Lucette dia tonga tany amin'ny eran dia nomeny spécialiste dia nijerena dia nansitomana zany ilay zavatra tao amin'ny nonoko a dia nentina natao analizy a tamin'izay tany professeur Gizy satria any tena hoe fiable zany a ny résultat. Dia nandeha tany amin'ny professeur afaka 3 andro 4 andro nivoaka ny résultat dia nentiko tany aminy dia niverina tany a dia ianao ny tananao makeo foana dia mbola ao foana ilay izy dia hiditra eo mivaravarana mbola nitsapa mbola atao foana ilay izy dia ozy aho hoe Jesosy hainao manasitrana an'io dia lasa zany a matory hery Lucette dia natory dia nivakiny ilay valiny analizy a tena izy ity ozy izy a fa na atao ablation na ianao a manao traitement lavabe dia niteneniko tao hoe za Jesosy sady tsy manao ablation a no tsy manao traitement dia nanantona amin'izay jerena tsara ara ozy izy ilay izy dia nitsapay ny nonoko dia gaga izy aloha dia ozy le ilana izy le izy ka tsapay indray ilay anankiray dia ozy ka dia lasa izy miverina teo amin'ny latabatra dia nivakiny izy tena izy ity Lucette a dia miverina teo tsy nahita n'iny dia izy fa inona nataonao dia zaho atsaiko foana zany mamaly fa tsy mamaly azy mihitsy ozy hoe tena nisitranin'i Jesosy a tena nisitranin'i Jesosy a fa nivoaka tao amin'ny varavaran'ilay hôpitaly a ohatry ny tsy mipeka amin'ny tany ny tongotro ohatry ny manidina ohatry ny vorokely a dia deraina ny tompo fa Andriamanitra io a Andriamanitra mpanasitrana io araka ny teny a izay ataony any amin'ny Isaia hoe efa nentiko ny rofinareo efa nitondra ny rofintsika sy ny aretintsika rehetra izy a mpanasitrany Jesosy. Tsy vita hatreo a fa le arak'izay le teneniko izay hoe ao amin'ny Galatiana 4:2 misy ilay hoe raha mbola zaza ny mpandova dia tsy afa-amin'ny andeva izy na dia tompony zavatra rehetra rehefa tompony zavatra rehetra zany efa zanak'Andriamanitra fa mila mitombo ao amin'Andriamanitra mila melehibe ao amin'Andriamanitra. Tamin'ny 2013 indray za moa zany a manana rahavavy efa maty ny rahavaviko a dia zany tutrisin'le zanany fa nisy fotoana rehefa nalefa tany amin'ny dadany izy zany dia nijanona tany dia mba nalahelo dia nalaiko tany izy dia teo zany nisy le problème nitorindry zareo dia nisamborina zany aneta matavy a nisamborina tao amin'ny brigade de recherche atao fiadanana ny tazomina izay mianaka dia tamin'izay nitenen'le commandant tao hoe 9 andro ianao a vao tafavoakato rehefa vita daholo zany ny PV fa ozy aho hoe Jesosy azany dia hivavaka ho amin'ny lahady satria lakamisy zay voasambotra za tsy maintsy andeha hideranao hivavaka amin'ny lahady dia teo zany vita daholo ny procédure rehetra dia nisy namako mpiasan'ny douane izay tany Tamatavy io zany niteneniko voalohany hoe misy problème ohatrao fa teneny ny vadiko dia io nampiasain'ny tompony izy mahalina nanofy olona izay tsy fantany fa nijanona ela be teo masony zany le sarin'le olona dia nampetson'iny sabotsy dia hoe inaranao tao amin'ny Lucette iny satria ny intervention rehetra tena nanao izay hatrany amin'ny ambony indrindra ny any amin'ny rehetrarehetra izay azonay natao fa tsisy vokany dia
ny marainan'io a samy nandeha teny an-dalana izy beny vadiko de ny fanena de niaraka ahoana de ndao rangahoany amin'ny tribonaly mandeha ny an-dalana ry zareo a de teo inona amboida ny fanena tamin'olona tamin'ny tomobile samy ana tomobile de ozy izy hoe iny le olona nofisiko tamin'ny ala fa izy ary ny olo iny izy ary ny olo iny de rehefa very zareo nandeha tany amin'ny tribonaly izy nandray azy tao le olona nofisiny de tonga le olona de nanantona azy fa inona ny problème de nitantara izy hoe Lucette vao hidery fa zao nefa Lucette manana taratasy de iny tonga de niteny tamin'ny procureur zany hoe misy problème ohatro procureur de nivoaka ihany any sabotsy maraina fa tao a de nampitahorony gendarme ianao ndray de tsy mivoakato eto daholo ny frigo anao ny télé anao fa tsy mivoakato mihitsy ianao fa za tena tamin'ny fotoan'io andro aman'alina tsy nikipy ireo masoko ireo fa vavaka tsy fiderana nataoko de zay a mivoaka fotsiny a zany a tsisy intervention tsisy inona fa intervention Jesosy a izay ihany ny tena andrasana ny fiainana de tena hoe réglementé daholo zany ny fivoahako tao de rehefa avy eo moa ny gendarme teny hoe zay tsy maintsy mbola miera amin'ny procureur fa ozy izy ny tompo hoe ny voninahitra tsy omeko ny hafa fa ny voninahitra omeko any zanako ary zay manome voninahitra azy izy no omeko voninahitra de za zany tena miteny amintsika mpanaraka hoe Jesosy io a marina fa Andriamanitra fanahy marina fa mety hoe tsy hita masontsika Andriamanitra tsy hita masontsika izy fa miasa amin'ny fiainanao fa namasina fa mila mandray an Jesosy a de mila mino fa zay le finoana zay no nampitombony a tao anatin'le épreuve de mahafinaritra ny fiainana miaraka amin'ny tompo. Tena hita hoe vaingana tao anatin'ny fiainanao zany Jesosy zany a inona no afatra azonao ampitaina ireo mpijery antsika? Efa somary efa natsidika teo ihany moa zany le izy fa niafatra zany mety hoe mahafantatra ianao taloha fa Lucette vaovao mihitsy no hitanao zao efa nanomboka tamin'ny 2002 zany nateraka indray nafantatra an Jesosy a fa amin'izao fotoana izao efa milehibe araka le nitantaraiko teo efa milehibe fa nitezain'ny tompo be de be ny zavatra nitezain'ny tompo a tao anatin'ny fiainana andavanandro tsy ireo zavatra anankiroa ireo fotsiny fa na ny fiainana andavanandro ary a amin'ny fitaizako ny zanako amin'ny fiarahako amin'ny vadiko satria izaho manambady artista marina ny vadiko fa hoe efa nandray an'ny tompo a efa mahafantatra an'Andriamanitra fa ao anatin'ny fiainana andavanandro indraindray misy zavatra mety tsy fanarahana na ohatra hoe ny hira enoina na ny radio enoina fa na izany na tsy izany a ny finoko zany ao anatin'izay miakatra foana finoko ary miresaka amin'ny vadiko foana hoe zao anie izy no nitarika voalohany nahafantarako koa hoe ohatr'izao zany Andriamanitra zany satria moa zareo zany batista biblika tena hoe io tenin'Andriamanitra io fa rehefa taty aoriana indray ohatrany hoe za indray mampahery azy tena appliquena ny tenin'Andriamanitra fa tsy enoina fotsiny na hoe fantarina fotsiny fa tena hoe miara-miaina amin'Andriamanitra amin'ny teniny miara-miaina amin'Andriamanitra amin'ny vavaka amin'ny fiainam-bavaka de miara-miaina amin'Andriamanitra koa amin'ny fanantenana fa tena miteny amintsika hoe raha mahita anareo de tena manatona an Jesosy fa rehefa tena manana zay hetaheta anatiny an Jesosy zay nareo a hain'ny tompo foana mandamina ny zavatra rehetra de mahireza. De mahakasitraka indrindra Lucette tany vahiny tato amin'ny fandaharana fa tena tsapa tokoa hoe tena betsaka ny zavatra nizarainao tamin'ireo mpiaino antsika de misaotra anao indrindra koa nanjoy an'izao fandaharana izao ary mahakasitraka indrindra koa ny mpandray an'ny fandaharana androany de tsy iza fa ny Hôtel Colbert misaotra indrindra tompoko.